Raha ohatra ka hoe te hanapotika firenena anankiray de ny potehana voalohany de ny fanabeazana satria rehefa potika ny fanabeazana de lasa mora manipulena ny olona. Hitantsika tamin'ireny zao ohatra hoe nambanina ny mpanabe natao tsintsinina ny mpanabe de mandeha ho azy fotsiny de milamina ohatrany tsy teo. Hitako tamin'ny vaovao zao ny olona nanao lazahadina BEPC CEPE tamin'ny 2021 hony mbola tsy nahazo ny volany hatramin'izao ny fiavian'ny tompo te efa manakaiky ny farandro efa manakaiky ny karamany olona tamin'ny 2021 mpanabe nanao lazahadina mbola tsy nahazo ny karamany. De rehefa potika ny fanabeazana de normal raha mora manipulentsika. De normal raha ohatra ka misy influenceuse aty andafy milaza aminareo hoe izy ny afaka mampitombo vola, alefanareo vola de avy eo ampitombono ny zanany de normal le olona raha mora manipulena satria rehefa tsy maka ny toerana tsony ny mpanabe, rehefa tsy mahazo ny toerana tokony ho azy tsony ny mpanabe de lasa ny manabe ny fiarahamonina de reny influenceur reny. Ianao tsinona zany na ianao mi-influencer na ianao influencer. De ianao mora influencer ny olona ianao rehefa nisy fay tany anatin'ny fanabeazana. Teotsika ny araka nahita pasteur, artiste, présentateur na émission, influenceur miteny amin'ny olona fotsiny izy hoe tsy mila mitady vola tsony ianao fa ny vola no mitady anao miaraka amin'ny argument be de be de mora ny manipuler olona, be de be ny olona ny influenceny be de be ny olona mivarotra ny fananany satria le mpanabe tokony hanabe fiarahamonina efa lasan'ireny olona ireny ny plasan'le mpanabe. Satria le mpanabe efa tsy misy lanja intsony. Ty zao misy artiste anankiray milaza hoe lehilahy rehetrarehetra ozy izy mampirafy daholo fa rehefa mahazo goromety fotsiny ianao de milamina. Fa tsy fantatry-ndry kaloka poakely ndray ty écran ty fa tsy fantatry-ndry le goromety miaraka mody ao an-trano iny miaraka amin'ny RPS iny. RPS zany kit sac de marque zany sac de luxe zany fa aretina azo amin'ny firaisana raha nofo. Miaraka amin'ny RPS iny de miaraka amin'ny hepatite B iny de miaraka amin'ny papillomavirus iny. Zany papillomavirus zany le mahatonga ny cancer en col de l'utérus de aveo tsy mahazo zaza. Zany ny olona manabe firenena am'izao. Reny ny modèle ny olona am'izao. De am'izao misy olona manomboka mieritreritra hoe tena marina zany fa lehilahy rehetrarehetra mampirafy daholo. Goromety kelinao iny ry madama rehefa tonga ny fotoana ka hoe marary ianao sanatriny zany ka hoe tsy maintsy ho tsaboana na avadika vola iny atsonika iny tsy avoatsabo anao akory. Fa amintsika manko misy ohatry lasa mieritreritra hoe tena indispensable tena tsy maintsy ilain'ny olombelona io en couple io ka raha tsy en couple izy de lasa hoe mampalahelo be sy malheureuse be. Rehefa tsy hainao mampifaly ny tenanao aminao manokana. Rehefa tsy mahay an'izany hoe heureuse zany amin'ny mazana tsy olona anankiray hafa mampatonga na heureuse fa zany hoe io olona anankiray miaraka amiko io na miaraka amiko izy na tsy miaraka amiko izy olona sambatra foana. Raha ohatra izy ka mieritreritra hoe te hijery any akafa de mahazo mandeha izy fa sambatra foana.